Mbola mahakasika ny raharaha iny hatrany kosa sahana ty Antananarivo ny toy ny fanadihadiana araka ny fanambarana nentin'ny minisitry ny fitsarana teo amin'ny fanadihadiana izay nentin'ny vola Ravoafy sy Tsiry Rakotason. Nesorina tamin'ny fitsarana ao Tomasina ny fanadihadiana ny raharaha fakanakeriny any Arnosiany tao Tomasina. Ny fitsarana eto Antananarivo manorara araka nambara ministra fitsarana Ramanantena Sonoeline. Nanao an'izay procédure na dessaisissement zany izay kosa haya dia nafitra manomboka ny raha azo zareo zao notification dia manomboka mandray an-tanana indray ny aty Antananarivo ary nafindra reo olona reo araka ny volazanao teo satria fepetra manokana tsy maintsy noraisiny izay mba ahafahana mampandroso bebe kokoa ny raharaha sy fiarovana ihany koa ny olona sy hoe ny antotany taratasinazy izay efa eo am-pelantanantsika mba tsy hisiny hoe sakatsakana sanatria fa mba andeha hizotra amin'ny filaminana ny asa tsy hoe hilamina moa hoe tsy hoe ampilamina fa ady amina fampiororona moa ve hilamina fa mba hoe mba misy environnement de travail zany mba heverina hoe mba propice amin'ny fahitantsika marina tsy hoe tsy atokisana fa nanao zareo ary tsy nisy fety tsy menace foana ny ainany zareo nandritra izay fotoana izay mba reraka ihany amin'ny maha-olombelona dia zay ny tanay hoe saka hoe mirelay indray zany ny eto fa ny ampahany be dia be dia efa vitan'izy ireo dia ny mamarana azy indray ary ao koa ilay hoe bonne administration de la justice. Raha nanontany mpanao gazety mikasika amin'ny feo mandeha fa misy mpitsara tafiditra amin'ny raharaha fakanakeriny any Arnosiany tao Tomasina ny ministra dia laza fa tsy afaka milaza ny tenany na misy zany na tsy. Hita eo hoy ny tenany fizotry ny raharaha ary mahatoky ny fitsarana ny tenany.